efa natsidikitsika an'izay resaka fahasalamana izay dia aretina mitarazoka ny antsoina hoe maladie chronique maro any malagasy no mandalo eny anivon'ireny fitoeram-pitsaboana ireny hiaran'ity aretina ity. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra momba ity aretina ity ny professeur Ravelson lehibe ny sampatra Ranovohitsitaitra eo anivon'ny hôpitaly Bevelatana. Maladie chronique zany dia aretina mitarazoka izay tsy mahafaty raha tsy mandritra fotoana maharitra. Izay no atao maladie chronique. Misy manko diso ny fitenena atao hoe maladie chronique sy ny hoe maladie aiguë zany no tena maladie ny aretina tena hoe atahorana indrindra satria mahafaty aingana. Dia maladie chronique zany dia ohatra ny hoe insuffisance rénale chronique tsy fahatomomban'ny asan'ny vo zany mandritra ny fotoana naharitra ny fivoatra dia tsy nahazo fitsaboana dia rehefa hiafara zany simba le vo dia tsy tafarina intsony dia zay natao hoe maladie chronique azonareo. Dia nisan'izay koa zany ohatra hoe bronchopneumopathie chronique zany hoe kohaka ratsotsabo mety nandritra ny fotoana maro sempotra foana le olona dia simba zany le fitaovam-pisefona dia tsy tavaverina intsony izay fomba fiasan'izay hoe fitaovam-pisefona zay dia ny hafarany zany dia rehefa misy mandalo phase aiguë tampotampoka zany dia mety mahafaty ihany koa. Dia ohatran'izany koa zany mety fahasimbana amin'ny taova samihafa anatin'ny vatan'olombelona nandritra ny fotoana maharitra izay tsy nahazo fitsaboana araka ny tokony izy. Dia rehefa many amin'ny afaka taona maromaro dia mahafaty ihany koa. Tena zava-doza dia ny maladie aiguë. Maladie aiguë zany anisany maladie aiguë zany raisitsika ohatra hoe fatapahana lalàna accident vasculaire cérébral ka sendra mipoitra tampoka zany dia mahafaty eo ny eo ihany na raha misy amin'ny fitsaboana tao moa zany dia mahavelona le dia ray na velona le olona ka ohatra zany tarakely fotsiny fitsaboana tonga dia mahafaty tampoka le izy. Grave zany dia fahasemporana tampoka mahazo ny olona zay efa asthmatique na efa mpanao sempotra matetika kanefa rehefa misy zany facteur déclenchant izay miteraka ohatra hoe resaka allergie, resaka grippe, resaka infection tonga tampoka zany dia lasa mifindra ho lasa aiguë le asthme ataontsika hoe maladie chronique araka le filazanareo teo dia mety mahafaty tampoka eo ny eo. Dia misy ihany koa ao anatin'ny lagana fahatelo zany ny atao hoe état de mal épileptique. L'état de mal épileptique zany dia épilepsie zany hoe karazana mifanitona zany andro be. Andro be koa zany atao hoe maladie chronique izy amin'ny ankapobeny zany fa misy fotoana zany izy izay lasa crise misesisesy tsy mijanona intsony dia mahafaty satria ny antony rehefa mikaikikaikona foana ny vatana tsy afaka miaina araka ny tokony izy ny tratra ny fahasimbana ihany koa miteraka fahasimbana ao anatin'ny loha dia miteraka ihany koa fafatesana tampoka ho an'ny olona izay mahafantatra hoe manao fanitona na tratrany andro be. Dia ataontsika hoe any amin'ny lagana faefatra angamba ny amin'ny aretina izay mpahazon'ny olona zany aty amin'ny hôpitaly dia ny aretina mahazon'ny fitaovana zany fandevonan-kanina dia ao anatiny zany ny aretim-bavony ihany koa azo zany hoe aretina chronique satria efa marary vavony foana le olona matetika zany fa misy fotoana zany mety ho lasa misy fahasarotana na compliqué tampoka le aretim-bavony dia mety goaka ny vavon'le olona dia na tsy goaka fa manao hémorragie dia zay le atao hémorragie digestive. L'hémorragie digestive koa mahafaty tampoka koa